Mbola faly miaraba anareo eran-tany izahay amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Anio zany dia fijoroana vavolombelona zany no ho ambara eto, ambaran'ny mpanompokelon'Andriamanitra izay zavatra nasehon'ny Tompo taminy tao anatin'ny fahitana izany teo amin'ny fandroana devoly tao anatin'ny délivrance zany dia nisy fahitana ny hitany zany nasehon'ny Tompo taminy. Ka matoy izay manao an'izao dia isehoan'ny fahalehibiazan'Andriamanitra ary koa indrindra indrindra ifoazanao Tompo satria ho avy Jesosy. Ka isaorana ny Tompo ny amin'izao fotoana ahafahana manao vidéo izao isehoan'ny voninahitry ny Tompo. Eny anaka, afaka ianao miarahaba ny eran-tany aloha amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Alleloia, saotran'i Jesosy tsika. Inona anaka no zavatra hitanao tamin'ny délivrance natao tamin'ny mamanao? Ny zavatra hitako zany natao délivrance tamin'ny mamako nahita fahitana nahita mena maso be nihodikodina tao aorian'ny mpanao délivrance. Dia za teny an-tokotany dia dia avy eo niditra. Dia avy eo amin'izay niteny hoe Jesosy eo arova izy zareo. Dia avy eo ilay izy niala vetivety dia tsy hita intsony. Alleloia. Dia tamin'ilay menarana hitanao ilay izy ve ngeza be ve ilay izy? Ngeza be mihitsy ilay izy dia misy afo manodidina anazy. Dia miteninareo zany ilay hoe feu dia tonga dia misy afo manodidina anazy dia tsy hita vetivetika ilay izy. Alleloia. Voninahitra ho an'i Jesosy. Voninahitra ho an'i Jesosy. Mazava tsara amintsika zany zao Tompoko ny amin'ny fanahin'ny menarana. Henonareo angamba zavatra nambarany ny zanaky ny Tompo teo fa bibilava ngeza be ary mihodina zany izy io nanodidina. Ry havana, ny afo dia Jesosy ilay afo. Ny Tompo nampiratra ny mason'ny mpanompokeliny ahita zavatra tsy hita. Ka oka isika Tompoko hitady ny fanafahana antsika tsiraray avy raha mbola ao anatin'ny fatotra ianao. Voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany. Ary raha nare tsara ianareo teo dia ny zavatra nangatahany tamin'ny Tompo afaka averinao ve anaka ny teninao tamin'i Jesosy le teninao teo iny tamin'i Jesosy taminao nahita an'ilay izy. Hoy hoe Jesosy eo arova izy ireo dia niala vetivetika ilay izy. Alleloia. Alleloia. Saotran'ny Tompontsika. Ianareo tsara fiarovan'ny Tompo ny teny nataon'ny mpanompokeliny dia nanampy ny asa Jesosy. Tsara ny Tompontsika. Tsara ny Tompontsika. Ka oka isika hifo ary tsy hivazivazy ny amin'ny fanahintsika. Ny voninahitra dia ho an'i Jesosy irery ihany. Dia mbola misy ihany koa ny témoignazy izay zavatra nasehon'ny Tompo taminy tamin'ny fahitana. Fahitana ilay hitanao dia avelako izy hanazava azy fa tamin'io zany tsy hoe kory hoe tao anatin'ny délivrance fa oka izy no hanazava azy.